Tojo Ravalomanana nitiraka ady hevitra be deabe moa ity namana ity. Ao ny sasany milazany hoe tena tsara ny fomba fanaovana matrakazy sy fanipazana baolina tamin'ity Tojo Ravalomanana ity hoy ireo izay maneho ny hevitra, satria Ravalomanana dia efa be deabe ny olona tsy mankatia azy, efa tsy credible intsony hoy ny sasany, ka aleo natsipy any amin'ny zanany ny baolina, ka io ny fomba entina anipazana baolina any amin'ny hoy ireo izay maneho ny hevitra. Holazaintsika moa ny mikasika an'izay sy ny hafa izay tokony holazaina, fa milohany zany aloha dia mbola toy ny mahazatra ary tsy miova, aza adininy mi-abonné ny chaîne antsika, aza adininy ihany koa ny manao j'aime ny vidéo, no ny farany dia aza adinona ny mametraka ny commentaire. Nde aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary topoko lahy, ndao ary topoko vavy. Antsika ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video anankiray ity dia resaka Tojo Ravalomanana izay niteraka resabe sy ady hevitra be deabe. Maro moa ireo olona nilaza ny fanehoan-kevitra manao hoe nandritra ny taona 2024 izay dia mariky Ravalomanana foana no tena nataony bantoerana tao anatin'ny tontolo politika, ary ankehitriny dia efa manomboka tonga saina ny vahoaka, efa manomboka tonga saina ireo generation rehetra hoy ireo izay maneho hevitra, ka efa manomboka tsy credible intsony Andriamatoa mariky Ravalomanana, ka izany indrindra no antony tsy maintsy nanipazana baolina tamin'ny Tojo Ravalomanana. Raha mahatsikahatra sy manao tamberina ka mandinika ireo tantara rehetra izay efa nandalovana ho ireo izay maneho hevitra dia tsapa fa tsy misy mpanao politika izay lazain'izy ireo tsara afa-tsy Ravalomanana, tsy misy mpanao politika lazain'izy ireo fa nanao zavatra raha tsy Ravalomanana irery ihany hoy ireto izay olona maneho hevitra ireto. Nefa raha manao fijery tsy miangatra dia anisan'ny tena nanao izany Philbert Tsiranana izany, ary tsy latsa-danja amin'izany koa ny filoha teo aloha izay efa nialoha lalana, tsy iza moa izany fa Didier Ratsiraka. Ka maninona foana i mariky Ravalomanana no indraindraina, maninona ireo sasany dia tsy mba tanisaina ny zavatra izay vitany izy ireo. Mazava izany fa tsy misy haharesy any mariky Ravalomanana raha mbola ao Antananarivo, nefa ny amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia Madagasikara rehetra no mikaonty hoy ireo izay maneho ny hevitra. Tsapan'izy ireo fa efa tena tsy credible i mariky Ravalomanana, ka izao manao lancement any Tojo Ravalomanana izao, ary raha tena faniriny izy ireo dia ny hahalany azy ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana manaraka eo. Ny tanjona hoy sasany dia hatao lova tsy mifindra, ary zany no tena fanirian'ny filoha teo aloha mariky Ravalomanana. Manoloana ireo fanehoan-kevitran'olona ireo dia naneho hevitra ihany koa Ifanirisoa Ernaivo, ary toy izao ny fanehoan-kevitra izay navoakany. Tehiteny fotsiny aho hoe ho Ifanirisoa Ernaivo ho an'ireo izay milaza hoe hifandovana ve ity fitondrana ity. Ny zanado dia vandana, ary ny zanaky ny mpanefy dia lasa mpanefy, tel père tel fils sauf exception hoy hafatra izay nambarany Fanirisoa. Nosakanana tamin'ny fomba rehetra Andriamatoa mariky Ravalomanana tsy ho afaka hirotsaka maira, ary ny zanany nolaniny antoko hilatsaka hisolo-toerana azy. Raha izany dia hoe raha nahazo ny latsaka izy dia tsy nisy olona hafa natolotra teo, fa tsy hoe na nahazo ny latsaka izy aza dia voanivoaka ny datiny communal dia hoe aleo ny zanany no hilatsaka. Ny any Rajoelina indray dia zanany tsy manana qualification, tsisy qualité na andraikitra ara-panjakana no nasainy manao négociation pitaterana ho an'ny firenena malagasy sy Emiraty. A quel titre izany hoy fanontaniana izay napetraky ny Fanirisoa. Satria hoe zanany, jereo tsara ilainy anso hoy izy hatrany, raha tena nome tao anatin'ny gouvernemanta ny zanany no nanao asam-panjakana dia andraikiny izany, fa raha hoe satria zanany dia tsy azo ekena izany. Mahaiza isika manavaka ny vary sy ny tsiparifary hoy hafatra izay nataony ity namana ity. Ary raha hanakiana ny filatsahan'ny Tojo Ravalomanana dia mila argument hafa fa tsy hoe nga io lova. Lovaina tokoa ny fahaiza manao, ary mety ahay hitondra ohatran'ny rainy izy, ny tantara no hitsara, ary ohatran'izay koa Rajoelina double nil mitondra ary baka -24. Ka ity zanany koa raha mitondra dia miomana fa pirany tsy fahaizana, fa samy tsy nianatra koa nijanona tamin'ilay fianarana hotellerie i Arena fa tsy navoa, ary tsy mahovoka fianarana ohatran'ny rainy ihany hoy hafatra izay nambarany Fanirisoa Ernaivo.
zara aza fa afaka baka raha anao débat dia any amin'ny hoe hoy ekena mandrapaovina ny faneren'ny fitondrana ity ny firenena any ankady hoy afatra izay nambara ny fanirisoa. Izany moa ny fanehoan-kevitra sy ny valim-panontanian'olona be dia be izay manao hoe nga atalova tsy mifindra ity fitondrana ity ka izany no valiny avy any amin'ny fanirisoa koa dia lazaina sy zaraina aminareo rehetra ato. Miresaka mikasika ny hafatra izay nomeny fanirisoa Erineva izay isika dia nandefa hafatra ho an'ny filoha Andry Rajoelina ihany koa izy ary nampiatsiahy ny vahoaka malagasy ny amin'ny tantara izay efa lasa. Tamin'ny Rajoelina nanao IEM dia anisan'ny zavatra nampanantenainy ny hametraka herinaratra ampy ho an'ny Madagasikara ary hametraka ny fahaleovantena ara-tsakafo. Izao na rano tsisy, jiro tapaka, sakafo tsy ampy, fisolokina izany hoy fanirisoa Erineva. Tokony ho enjehiny lalàna ny mpanao politika mpisoloky sy mpandainga ohatra izany rehefa miteny zavatra iray dia tanterahina. Zany moa ny fanehoan-kevitra izay navoakany izay milaza ny hoe tokony ho enjehiny lalàna ny mpanao politika mpisoloky sy mpandainga ohatra izany ary Andry Rajoelina lazainy fa hoe manao fisolokina satria tsy nanatanteraka ny teny izay nomeny sy ireo rehetra toko izay nampanantenainy. Miresaka mikasika jiro sy rano izay tapaka izany isika dia andeha ary isika hiditra kely amin'ny resaka olan'ny rano ao Antananarivo renivohitra. Manoloana ny fahatapahany rano ao Antananarivo dia manomboka mitondra vahaolana vonjimaika mizara rano eny amin'ireo toerana tena ahitana fahatapahana ny ministry ny rano sy ny DG Jirama ary ireo mpiara-miasa aminy rehetra. Ireto sary hitantsika ireto moa ny sary fanehoana amin'izany vahaolana vonjimaika mizara rano eny amin'ireo toerana tena ahitana fahatapahana izany ny ministry ny rano sy ny DG Jirama ary ireo mpiara-miasa aminy rehetra. Zay moa ny mikasika aniny jiro sy rano malagasy ny fandeha ary isika hiresaka kely ny mikasika ny lozam-pifamoivoizana fiara 4x4 ny fatratra tao anaty bara. Tapaka ny tongotro ilay mpiambina ary naratra mafy kosa ilay mpamily. Efa samy nentina namonjy ny toeram-pitsaboana izy ireo. Fiara 4x4 no nanitsy tao amin'ny bara iray tany Antsihy araka ny loharanom-baovao dia mamo ilay mpamily niala lalan'ny ratsy ary namantana tao anaty bara. Izany moa ny zavan-tranga tany Antsihy koa dia lazaina aminareo rehetra ary ampahafantarina ianareo rehetra izay liam-baovao. Tompoko vavy sy tompoko lahy izay ihany koa ny namarina ny videontsika ato anatin'ity video anankiray ity koa dia mankasitraka anareo rehetra na vitana hen'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy hataonay lava ny resaka tsy maintsy hametra beloma izay veloma vetivety fa tsy hoe sanatria veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy hajaina veloma tompoko vavy hajaina. Zay fa Gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray io.